tsy faly amin'ny mpanakanto jery Marcoss nakabetsany mpikirakira tambazotsirasira taoriny partahany reto sary manaraky reto tato anatin'ny tambazotsirasira Facebook efa 3 andro lasa zay. Ireny sary reny dia nanamarika ny asa soa izay nataon'ny mpanakanto jery Marcoss tany amin'ny distrika izay nisy azy, distrikany Antala. Raha mijery ankaiky an'ireny sary reny sika, ohatra anankiray ity, tsy mahita hoe inona ny olana amin'ity, inona ny maharatsy ny fanaovana asa soa. Amin'ny fotsy miangatra tsy misy maharatsy azy. Fa ny tena olana tambarany rehetra dia zao. Tsy hita izy nandritra ny fotoana lava izay. Efa fotoana ankatoko ny fifidianana zao mody mizara vary, menaka, sakafo maro hafa mba entina amandriana vahoaka, entina amitahana vahoaka. Zay zavatra izay tsy tiany mpikirakira tambazotsirasira. Eo ihany zany rehetra zany fa ndao jerentsika ankaiky ny réaction vahoaka nanoloana ny asa soa izay nataon'ny mpanakanto jery Marcoss amin'ny distrika izay nahalehibe azy, distrikany Antala. Toy izao ny réaction n'olona tao anatin'ny commentaire nanoloana ny asa soa izay nataon'ny mpanakanto jery Marcoss. Hoy ity namana anankiray ity hoe menaka mandritra ny 5 taona io tsy tsio. Hoy kosa anankiray ity hoe ny fomban'ireo mpanao politika ireo dia rehefa tsy lany izy dia tsy mitohy intsony ny fizarazarana zavatra atao fitaovana hanambazana ny vahoaka. Raha mbola miaraka amin'ny loko orange dia nofy zany fampandrosoana amin'ny firenena zany, fa fampahantrana no misy ankehitriny. Hoy kosa anankiray ity hoe mba zazarina ho tolorana moa zahay mba omeo asa ivelomanay, fa io dia maniraka anay tsy hiasa fa miandry toloram-potsiny avy aminareo. Somary masisika kosa reto komantera manaraka reto. Fohy kely ohatra ny halavany ihany menaka zaraina. Hoy namana anankiray ity hoe ny olona vonina hampandroso ny tanàna misy azy dia tsy miandry fotoanan'ny propagande vao izara menaka, zara vary, fa tokony eo ankaiky ny vahoaka foana amin'ny andro rehetra. Ny zavatra ataon'ny mpanakanto jery Marcoss efa tsy miafina intsony fa misy intérêt ao ambadika ao. Maro dia maro ny komanteran'olona tato anatin'ny tambazotsirasira fa irinany no tany isaitsika. Fa ny zavatra tsara marihana manoloana ny asa soa nataon'ny jery Marcoss ity dia zao. Candidat Solombavambahoaka atolotry ny mirara amin'ny ity distrikany Antala ity jery Marcoss sy Julien Masira. Ary izy roa no tompony asa soa fizarana menaka, vary sy ireo kojakoja maro hafa reto. Mbola tsy tapitra akory ny resaka mahakasiky mpanakanto jery Marcoss, nanomboka Nizara menaka sy vary sy kojakoja ilaina andavanandro ihany koa ministre ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Marie Michel Saondrary Malala. Hoan'izay mianatra dia misakafo aty am-pianarana fa tosika amin'ny fahasalamana sy hery ho an'ireo kilongantsika mba hitombo tsara sy ho salama sy atanjaka sy ahay satria ireo no ho avy ny firenena, ho avy antsika fianakaviana ireo kilongantsika fa dia natolotra mpitiavana zany ao ny fitaovana kojakoja, ao ny lakozia, misy vilany, koveta, misy so, misy fitaiko lehibe zay fandoaram-basy zay, vita hazo, vita vy zay, ao ny zex sy ny rahabiavy sy ny savony, ao ny menaka sy ny sisa dia atolotra mpitiavana. Ka manentana ihany koa ary misaotra sahady ny tahian-tsekoly sy ny président Fifi atsika fikambanany be ny ray aman-dreny dia hitatana tsara atao sakafo ny kilongantsika ireo. Fa tombona antsika ny fahafahana mahazo azy. Misy fangatana ihany koa teo mahakasika ny table blanc. Misy ny tena ohatra hoe tsy ampy 5 ny table blanc tsika. Raha tsy tonga amin'ny herinandro dia tonga amin'ny herinandro ambony aby. Dia izay table blanc 5 zay. Satria efa eto fianaran-tsoa izay table blanc zay satria efa fantatra ihany hoe maro ny table blanc mbola ilaintsika eto amin'ny EPP-danda ka manao ny montage sisa no atao zany dia arindra miaraka amin'ny chef Cisco sy ny mpiara-miasa rehetra sy ny tahian-tsekoly izay. Fa ny mahakasika ny mpampianatra ihany koa dia mbola isaorana ny filohan'ny repoblika tsy adinona reo tsy adino mahakasika ny mpampianatra dia isaorako ihany koa ny prime ministre, ny gouvernement, fa indrindra ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina satria ny angara mihitsy ny mpampianatra amin'ny resaka recrutement
tsika fa tena anisany raha atao hoe misy poste budgétaire hatrany amin'ny ray alina ohatra ny fanjakana efa 7,000 amin'izay amin'ny ministère fanabeazam-pirenena fotsiny satria atsika manana filohan'ny repoblika mahafantatra ny marary ny vahoaka sy ilain'ny vahoaka ka eto dia manararaotra ihany koa satria anisany nampandany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina atsika tamin'ny fifidianana farany teo ka dia mampita ny fisaorana era-po-era-tsaina amin'ny fampandaniana azy fa mbola vonona izy liasa ho atsika malagasy liasa ho an'ny vahoaka malagasy toy ny fanomezana ny reto cantine scolaire ireto. Nosafidiny manokana ity toeram-pianarana ity mba entina hanasoa azy ireo hanamevana ny fiainana andavanandro. Tsara marihana fa tsy amin'ny maha kandida Solombavambahoaka azy amin'ny faritra fianaran-tsoa no nanaovany asa soa Nizara menaka, vary, vilany, savony sy ny sisa fa amin'ny maha ministry ny fanabeazam-pirenena azy no nanaovany izany. Mpanaraka toedrara politika dia malala tsara fa stratégie politika ireny rehetrareny. Paikady politika amin'izao fanomanana fifidianana Solombavambahoaka izao ireny rehetrareny fa ampiasaina ny maha ministra azy entina mba ambona amin'ny fony vahoaka ifidy azy rehefa tonga ny fifidianana Solombavambahoaka ho avy izao. Araka ny fahafantatry ny rehetra dia kandida Solombavambahoaka tolotry ny Imrar, Ramatoa Ministre Saondry Malala Marie Michel, Ministre ny fanabeazam-pirenena. Tsy izy irery ihany nefa izy sy Rajoelina chef Andry manana. Hitatazana ny ara-ny asa ireto kandida anankiroa reto, Nizara menaka, vary, siramamy sy ny maro hafa tsy voatanisa. Zany hoe misy ambadika politika, misy endrika fanomanana fifidianana Solombavambahoaka ireto mission nataon'ny ministre ny fampianarana ireto. Saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny asa soa izay nataon'ny Solombavambahoaka atolotry ny mirara atao amin'ny firaisana fahatelo. Tsy nanadino ireo vehivavy mpanasa lamba ao amin'ny fokontany Beoririka mbato mitsangana. Nizara koveta ho an'ireo mpanasa lamba atao amin'ny fokontany Beoririka mbato mitsangana izy ireo entina hiatrehana fanasana lamba mandritra ny 5 taona. Faly ravoravo reto mpanasa lamba reto fa tsy manadino azy ireo ny fatongavana izany dia nanao fanomezana koveta ho an'ny vehivavy mpanasa lamba. Ny fanomezana lanja ny vehivavy zany izay ny tena antony natongavana taty satria miaingana ny vehivavy no fototra ao anatin'ny tokantrano izay isiny ny fanovana eo amin'ny fianakaviana tsirairay avy. Ny tena koa izay natolotry ny filohan'ny république ho candidat ho député eto amin'ny 3e arrondissement dia tsy manadino ny vehivavy rehetra eto amin'ny 3e arrondissement indrindra izay satarana zany ny teto Beoririka Ambatondry. Eto Mpamaranina dia zao mampalahelo, tena mampalahelo tokoa ny fanaovana politika ataon'ny vondrana politika sasantsasany. Manararoatra ny fahasahiranany vahoaka, manararoatra ny fahantrany vahoaka, manararoatra manodikodina saim-bahoaka izay tsy dia nahita fianarana firy. Ohatra vitsivitsy efa naratsika teo toy ny fizarana menaka, vary, savony sy ny sisa entina atao fitaovana anodinana ny safidim-bahoaka. Ety amin'ny farany tsy maintsy resahana, tsy maintsy tenenina. Tokony mahay mandray lesona ny vahoaka malagasy. Tokony efa ampy izay fijaliana nandritra ny 5 taona mahery, fahantrana nandritra ny 5 taona mahery. Inoana fa ahay andray lesona ny vahoaka malagasy na dia eo aza ireny fanodikodinana saim-bahoaka amin'ny alalan'ny fitaovana an-dakozia sy kojakoja maro hafa. Tokony mahay misafidy ny vahoaka malagasy amin'ity indray mitoraka ity. Ary zay ihany koa mamarina ny vidéontsika androany, azadino misabone sy manisy gemany vidéontsika amin'ny manaraka indray.